Faly mianabantsika rehetra amin'ity alahady fa 20 ny volana jolay ity. Ny eram-pisodian'ny fahamarinana androany dia mitondra ny lohahevitra hoe isika no hery manakana. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Tesaloniana 2 toko 2 andininy 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahan'olona akory ianareo fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy nota dia ilay zanaky ny fahaverezana. Toy izao ny famelabelarana ataon'ny lehilahin'Andriamanitra. Ao amin'ny Tesaloniana 2 toko 2 ny apôstôly Paoly dia namoaka fampitandremana lehibe momba ny fitaka ary nanantitrantitra ny ilana ny fahaiza-manavaka. No amafisiny fa alohan'ny andron'ny tompo dia isy fiemorana aloha sy ny fanambaran'ilay lehilahy nota ilay zanaky ny fahaverezana izay manondro ny antikristy. No amafisiny fa alohan'ny andron'ny tompo dia isy fiemorana aloha sy ny fanambaran'ny lehilahy nota ilay zanaky ny fahaverezana izay manondro ny antikristy. Io antikristy io dia voalaza fa manohitra sy manandratra ny tenany ho ambonin'izay rehetra ivavahana ary manambara ny tenany ho Andriamanitra mihitsy aza. Nampatsiahiviny Paoly tao amin'ny Tesaloniana ny fampianarany teo aloha momba izany ka nampirisika azy ireo izy ahatsiaro ny nanakanana ny fisehoan'ny antikristy mandra-pahatonga ny fotoana. Izany fitazonana izany dia misy tanjona iray mba azonantoka fa tsy iseho amin'ny fotoana mamety azy ny antikristy fa arak'izay fanamaritan'ny tompo azy. Iza na inona no misakana ny antikristy tsy iseho tanteraka ny fiangonana. Hoy ny Baiboly, ankehitriny fantatrareo ny zavatra misakana mba hampisehoana azy amin'ny fotoan'androny fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'i Jesosy tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Izany dia araka ny hita ao amin'ny Tesaloniana 2 toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny 15. Ny fisitsika eto an-tany dia sakana manohitra tanteraka ny fikasany ratsin'ny Satana. Averiko indray, ny fisitsika eto an-tany dia sakana manohitra tanteraka ny fikasany ratsin'ny Satana. Amin'ny alalan'ny fiarahantsika manohitra sy ny fahefana ara-panahananantsika amin'ny maha-kristianina antsika dia miasa mampisy fiatraikany miaro izao tontolo izao isika. Mampisy fiatraikany miaro izao tontolo izao isika ka mandrava ny teti-dratsin'ny Satana ary miaro ny olombelona amin'ny korotana sy ny fandringanana tanteraka. Noho izany dia anjaran'ny fiangonana ny mahatakatra ny tena anjara ndraikiny amin'izao vanim-potoana izao. Noho izany dia anjaran'ny fiangonana ny mahatakatra ny tena anjara ndraikiny amin'izao vanim-potoana izao. Amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina izay miazona ny herin'ny maizina mandra-pahatonga ny fotoana voatendrin'Andriamanitra ary koa mampiasa ny anara-maherin'i Jesosy Kristy isika satria ny fahefan'Andriamanitra rehetra dia ao amin'ny anarany. Ny fahefan'Andriamanitra rehetra dia ao amin'ny anarany ary izany anarany izany dia nomena antsika mba hiainantsika. Manasanao ako amerina ny vavaka izay ho tononoko manaraka izao ampifonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny fahasoavanao miasa toamiko mba hatanteraka ny andraikitro ao amin'ny drafitrao masina anakana ny herin'ny ratsy mandra-pahatonga ny fotoana voatondro. Amin'ny herin'ny fanahy masina sy amin'ny anaran'i Jesosy